Mahery ny efa-jato isan'andro ny passeport na ny antota taratasy ahafahana mivoaka ny ivelany izay avoaka ny sampandraraha miandraikiran'izany eto Madagasikara ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra teo isika eto Madagasikara ka dia maro amin'ireo manan-katao ny misafidy ny mivoaka any ampitan-dranomasina mba hanatanteraka izay fialan-tsasatra izay. Manoloana ny resabe mandeha mikasika ny fanamboarana ny passeport elektrônika dia nitondra fanazavana mikasika ny fomba fiasan'izy ireo androany ny sampandraraha miandraikitra izany eny Anosy. Le fomba fiasa zany atao maraina zay manomboka amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 1:00 no mandray olona. Ny après-midi zay mi-traiter les dossiers fa azonay tamin'ny maraina sy mizara zay vita. Ny olona zany zay fa tafiditra tamin'ny maraina dia omena numéro manokana dia afaka mba mandeha mikely misakafo izy raha ohatra ka tonga zany ny amiray na ohatran'izany mandeha misakafo raha mbola tsy voaray izy tsy mbola tsy azo sary izy dia afaka mandeha misakafo izy fa misy an'izay numéro zay izy dia ampidirina ary misy liste ato aminay dia ampidirina le olona rehefa aveo. Amin'izao fotoanan'ny fialan-tsasatra izao dia manodidina ny 700 hatramin'ny 570 sy 700 isan'andro ny passeport mivoaka. Misy fotoana tafakatra 900 mahery izany. Nanomboka tamin'ny le 20 ny le 20 zao zay dia 641 nataonay. Le 21 zay 692. Le 22 zay 502. 25 zay 490. 26 464. 27 427. Ny fandaminana natao dia ho fanatsarana tranon'ny asa fa raha fahatarany dia aorian'ny 270 no azo ny passeport. Ireo olona izay miverimberina dia ireo izay misy olana na tsy ampy ny antota taratasiny. Ankoatr'ireo antota taratasy samihafa takiny tsy ahivina fa iray alina sy iray hetsy ariary ny saran'ny fanamboarana passeport.